mandeha mifirimorimoana mafy araka ny teny ny solatra masina ary dia tsisy dia tsy tanteraka ny teny faminaniana amin'izany mahafarany izao andro izao efa tamin'ny andron'i Jesosy raha hoe voarivo taona mahery-lasa izay efa nanambaran'i Kristy Jesosy fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ka nivivay ianareo ary mianao ny filazantsara na ny eto ny toerana na ny any ampitan-dranomasina dia tsisy zavatra izay tsy miseho hanam-pofona amin'ny farany izao andro izao. Tsy ela kory isika izay no nakalaza izany hoe ny ravoravo tamin'izany hoe amin'ny firavoravoana amin'ny fotoana finanana ny mofo tsy misy masirasira izany. Nefa dia maro ny tsy mahalala ny antony izany, maro ny tsy mahafantatra n'izany. Anika vao vita ny afotoana finanana mofo tsy misy masirasira dia hozy izy hoe vita ihany ny andro firavoravo. Sasany moa le lahady dia andro fadimy folo volana bebe vita iny dia vita ihany ny andro firavoravo. Tsy mifantoka intsony amin'ilay hoe afotoana finanana ny mofo tsy misy masirasira. Ary izy io dia efa nitenen'Andriamanitra mihitsy hoe esorina ao amin'ny trano, esorina eo amin'ny tany, esorina eo amin'ny fahatany rehetra. Anambarana hoe esorina amin'ity vatantsika ity, esorina ao an-tokantrano, mpifanolo-bodirindry, mpiara-monina, mpiara-mianatra, mpiara-miasa, esorina. Ary esorina hatraty amin'ny fiangonana. Izany tsy tokony hisy izany masirasira izany mandritry ny afotoana. Dia manisany enina andro voalohany izay ny lasa, andro faharoa izay ny lasa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina, fahafito, fanesorana amin'ny masirasira. Vita iny dia vita tsy eo izy izany fanesorana ny masirasira. Dia manomboka mihitsy izay dia masirasira. Fa maninona Andriamanitra no nanao hoe afotoana? Afotoana. Fa inona dikan'ilay hoe fito? Zay mila fantara. Raha mamaky tsika eo amin'ny Apokalipsy, Andriamanitra moa dia manana an'ireto toetra telo. Inona le zany zavatra anankitelo zany. Andriamanitra dia amin'ny teny frantsay no anazavako ny tenenako azy. Andriamanitra dia omnipotent, izany hoe manana ny hery rehetra, tsy hay tohaina. Ohatra hoe drivotra avy any antsinana na mpisavan'ny ranomasina. Ohatra hoe hery napisy norontany teo amin'ny fasan'i Jesosy, hery nananganana azy tamin'ny maty. Izany no hoe omnipotent azy. Faharoa, omniscient. Ina indray dikany hoe omniscient? Resaka saina, fahalalana. Tsy takatry ny say zany fahalalàn'Andriamanitra zany hoe miteny izy dia misy. Tsy ohatran'ny olombelona hoe misy composant madinidinika atambatambatra dia manome an'izao, misy an'izao dia lasa zao. Fa eo amin'ny tsy misy dia misy. Tsy takatry ny say zany tsisy manam-pahaizana manana fahefana amin'izany. Zany hoe omniscient. Ary ny farany na tena azavaina dia hoe omniprésent. Ina indray no omniprésent? Misy azy daholo, manerana ny rehetrarehetra. Dia efa tonga tsika mamaky ao amin'ny Apokalipsy 5:5-9. Dia misy fanambarana ao zay tsy takatry ny saitsika. Inona no ambarana zany hoe isa fito izany, afotoana finanana ny mofo tsy misy masirasira.
Zao ny ten'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 1:5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka izao mandraina. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy zava-mananaina efatra, ary teo afovoan'ny loha olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nana tandroka fito sy maso fito, dia ny fanafiton'Andriamanitra mirana akany amin'ny tany rehetra. Rehefa fanafiton'Andriamanitra dia tsika hoe anisy an'izany mirana any amin'ny tany rehetra. Eo firy le fanan'Andriamanitra isa roa telo efatra dimy enina fito zay zany mirana. Dia zany ny firenena fitonandrana an'ireo sy zay le izy. Fa nirana any amin'ny tany rehetra, mameno ny tany rehetra. Ina zany dikan'le fito? Maneho ny fahafenoana. Fahafenoana. Misy teny namaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny Matthieu 7:20. Matthieu 7:20. Ny andeno ndraiky amin'ny roapolo. Ka hatramin'ny siny roa amby roapolo azafady. Matetika 7:20 ny andeno ndraiky amin'ny roapolo sy siny roa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zao ny vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia nanantona Petera ka nanao taminy hoe tamin'i Jesosy izy Tompo, impiriko no hanotan'ny rahalahiko amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va. Dia Petera efa niteny hoe impito a. Ny andiny roa amby roapolo fohy Jesosy taminy. Tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito amby fitopolo. Impito amby fitopolo. Ina dika zany? Tsy voafetra mihitsy. So tsika dia anisy impito amby fitopolo mandeha sivifolo sy efajato zany. Dia anisy tsika zany indray mandeha zay. Ny aiky ny fahotany ranona tany. Indroa zay telo nefa tany amin'ny sivifolo sy efajato vita treo zany tsy amela intsony. Dia tena tsy amela intsony tokoa ve? Fa ny dikan'io impito, impitopolo impito. Tsy manam-petra ary ny isa fito dia zay maneho ny isa fahafenoana. Karaha ohatra tsika tenen'Andriamanitra hoe afotoana ny hinanana moa tsy misy masirasira. Tsy mijanona ny dika azy zay, tsy mitsahatra ny dika azy zay. Nisy fotoana na mangina tery amin'ny 67 hekitara. Efa miresaka hoe teo fanamboarana dia hatramin'ny mpiry any ny farany ty hoe fanamboarana. Fa zay mitranga rehetrarehetra dia fanamboarana io. Zay mitranga rehetrarehetra dia hoe fanamboarana io. Zay le resaka ty. Dia asa aloha mifandraisantsika azy. Na ahoana. Fa maninona moa no amboariny e? Zay le izy. Tenin'Andriamanitra moa dia efa niteny. Efesiana toko 2. Ny andininy 8 hatramin'ny 10. Ny andininy 10 ny tena raisitsika. Efesiana toko 2. Ny andininy 8 ka hatramin'ny 10. Zao no tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka izao. Efesiana toko 2 ny andininy 8 ka hatramin'ny 10. Fa fahasoavana nanonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndao isy rehareha. Ina aloha ny dika azy zay hoe tsy avy amin'ny asa, tsy avy amin'ny ezaka zay ataontsika, tsy avy amin'izay manirina miazakazaka fa avy amin'Andriamanitra zay miantra. Ka hitentsika hoe amin'izao sisy zao Andriamanitra hieza, tsy hanota intsony aho. Tsy zay le izy.
Tsy avy amin'ny asa fa andro isirery sao dia isiteny noho ny fiezako dia tena madio tsy manana otaitsony aho tsisy olona afaka anao an'izany. Tsy nahalala ny atao hoe fahasoavana izy, tsy mahalala hoe fanavotana izay nitanterana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo izy na ny filazantsara. Tsy avy amin'ny asa fa andro isireare. Dia zareo amin'izay ny andinin'ny fahafolo fa asany isika voaporona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarina Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Alleluia! Asany isika any amin'ny Jeremia 17:10 izy dia manao fanoharana. Ny rahany Jeremia ho any amin'ny mpanao tanimanga. Dia ny mpanao tanimanga nanao ny asany teo amin'ny ampoda. Mpanodina manodina dia amboariny fotona be izy dia amboariny volavolay. Dia rehefa tsy azo azony dia soloiny indray dia averiny indray dia ahodikoty. Motsy mahazo manao an'ity ny ataon'ny mpanao tanimanga eo aminareo fa ozy izy taranak'Israely. Zay io Andriamanitra io dia tena manamboatra antsika zany ny fahafinaretana. Mikarakara manamboatra ary zay le ataony mihitsy hoe famaizana, fizantoetra mamay. Zay io Andriamanitra io. Raha mamakytsika amin'ny Joba, isaky niny izy ny te hanamboatra antsika. Joba 7. Joba 7. Ny andininy 17 sy ny 12. Sao ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny hamakitsika dia misy fanazavana kely. Tamin'ny Andriamanitra namorona tany sy ny lanitra sy rehetra eo aminy hatramin'ny olombelona. Ahoana ny fomba namorona an'Andriamanitra azy? Ny andro voalohany hatrany amin'ny andro fahadimy na fahaenina tany. Dia nisy foan'Andriamanitra hoe misia an'izao. Miteny fotsiny izy dia misia an'izao dia izy. Fa tamin'ny andro fahaenina izy namorona ny olombelona. Dia miteny izy misia olombelona nofo aman-drano tahaka ny herintsika sy ny tarehintsika sy nanao an'izany Andriamanitra. Andeha isika amorona olona tahaka ny herintsika sy ny tarehintsika dia mitovy. Ny volavolay dia ny fofony ny fofonay. Raha namorona zanak'olombelona izy zany, izy mihitsy namola volafy tahaka ny endriny sy ny tarehiny. Zay mahatonga nyity teny amin'ny Joba ity manao hoe ny anaran'i Jesosy Kristy. Joba 7:7. Inona moa zanak'olombelona no ekenao lehibe ka ampandinianao azy ny fon'Andriamanitra dia mandilika antsika le ny volavolay tahaka ny endriny sy ny tarehiny. Mamolavola antsika. Zany ao amin'ny fon'Andriamanitra ao. Disaky ninona? Ny 12. Sady fantarinao isamarany izy sy izahanao toetra isaky ninona? Isaky ny ray mpimaso. Zay vao amin'izany. Ary isika ve mba mandinika an'izany. Ay, jery azy Andriamanitra. Zato hoe isaky ny ray mpimaso io Andriamanitra. Manamboatra manao azao. Ny olona rehefa misy zavatra mitranga. Azay foana ny fomba fiasan'Andriamanitra. Fa fantatsika fa zavatra rehetra dia miara-miasa aso izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araky ny fikasany raha teo. Rehefa misy zavatra midomy, rehefa misy zavatra mitranga, mazava ho azy fa matetika izy io dia olana eo mitranga foana ilay fanamboarana. Dia mahatonga an'ilay rahalahy hoe fa isaky izay mihetsika isaky izay misy anina zany dia fanamboarany farovina ihany ty fanamboarany ty voahijanona. Dia io ten'Andriamanitra. Mizato oetrantsika isaky ninona? Isaky ny ray mpimaso. Manamboatra antsika isaky ny ray mpimaso izy. Isaky ny ray mpimaso izy. Dia mahita hoe misy tsy mety ao. Misy tsy milaminao.
maloto aho mila diovina io azay le hoe hafitoana finanana no tsy misy masina rehefa misy zavatra mitranga misy zavatra midona dia tokony eritreritry zay hoe Andriamanitra mianjona ty zavatra ty Andriamanitra namela ty zavatra ty hitranga ina le antony ty foko ty zay foana te hanamboatra Andriamanitra isaky ny ray mpimaso izy no mijeriny ao amin'ny foko ao fa itsika ny variana sika ny tsy mieritreritra n'izany zavatra zany ka ny sasany io dia zay foana rehefa misy zavatra mitranga dia zay resana daholo satria le hoe raha misy olo fanaika ty ambony tany izy dia tanteran'Andriamanitra ao an-danitra ny fahamahana ny zavatra matitry valo ambin'ny folo ombony le mivakitsika dia rehefa mitranga le izy rehefa midona le izy ina no ataony iny lasa mitady piara-miambina mba hoe taom-bavaka misy problema teo mba hoe taom-bavaka mba hoe taom-bavaka fa izao zao ina dikan'izay dikan'izay dia hoe Andriamanitra esory ity kapoka ity esory amiko ity kapoka ity jeretsika ngeniny Jesosy fa nanino ny Jesosy Jesosy koa nge teny an'izany tena esory ty Andriamanitra maty toko fahenina amin'ny roapolo ny andininy 7:30 Jesosy tao Getsemane zao zavatra nitranga tao tamin'ny fotoana izay nielan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy miantaka toy ny indray mitorabaso izy teo amin'ny Jaona sy Jakoba ary Petera dia nivavaka izy satria nahoana niala tao amin'ny Andriamanitra ary napetrak'Andriamanitra tao amin'i Jesosy daholo ny mpanota rehetra tanteraka ilay faminaniana tany misy asy 5 telo amby 10 2 natao isan'ny mpanota izy ary nitondra ny fahotany ny mamy fo Getsemane ny trano io zavatra resahany niapetrak'Andriamanitra tao amin'i Jesosy ny mpanota rehetra miaraka amin'ny fahotany rehetra kapoka zany zay mahatonga Jesosy mitenitety mianeniny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary no nandroso kelikely izy dia any amkoa ka nivavaka nivavaka hoe raiko raha azo atao dia aoka esoronamiko ity kapoka ity ajantsika eo aoka esoronamiko ity kapoka ity fa ino io kapoka io eny Jesosy tao antena do ny fiainany ty nofotsika angeviny le nofo misy filana sy fanire le nofo maheno zavakaratsy tsy mazaka mamay tsy mazaka atsika be no eny Jesosy tao antena tsy mazaka fanaintana miainan Jesosy ary zavatra tsapa antao amin'ny tena tsisy olana goavana mihoatra no olana nazo an Jesosy raha mbola eto ambony ty party miolana rehetra miainan Jesosy natra n'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy dia izy Jesosy raiko ravo atao aoka esoranako ty kapoka ity dia mijanona eo ny olona janona eo ny olona rehefa tonga le fanamboaran'Andriamanitra azy janona eo fa Jesosy tsy nijanona teo fa ahoana ozy izy soia hoy toy nefa aoka tsy ny sitrapoko aneny atao fa ny anao inona le setrapon'Andriamanitra
Inona ilay sitrapon'Andriamanitra? Fa fantatry Jesosy fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny vahaolana ny amin'ny zavatra mahazo azy. Le nofo tsy mahazaka, ny zavatra ratsy zay misy fa maofao ito amin'izao tontolo zay le olana. Ka ny amin'ny olona le sombitsokony teo amin'ny Jesosy no iainan'ilay olona ny Jesosy miain'izao tontolo zao rehetrarehetra zao mihitsy. Nefa afa-tsy ny sitrapon'Andriamanitra fanyanao dia bangotsika ao anatin'ilay hoe fahafatesana na fahafatesana ara-panahy na fahafatesana ara-nofo satria masinasina dia mitonga fahafatesana ara-panahy ara-panahy. Ka ilay fanamboaran'Andriamanitra azajalona fotsiny amin'ilay hoe aoka esoronamiko ty kapoky aza mba manao an'izany izy ka miantso an-drano na miantso an-drano mba hoe tombavaka misy problema be ohatr'izao mba hoe tombavaka zay fa efitrereto aoka tsy nisitrapokany iny atao fay tsy nisy fanamboarana mbola natomboky Jesosy akory dia fa tonga dia niala aminy maitra amintsika zay mamaika atsika esory amiko ty kapoky azay no tsy manao afotona ny afotona tsy nitsaratra tamin'ny afotona no ka tamin'ny andro fadimy ambe folo fa tika le afotona dia hoe tokony ho lasa fiainantsika le fihinanana le mofo tsy misy masirasira tokony ho fiainana io tokony ho fiainantsika. Andriamanitra tsy nametra misy hoe isaky indray mpinomaso dia mizaha toetratsika hatramy fahazoataonanao isaky indray mpinomaso koa tsy misy fetrany tsy misy limitiny toy foana manam-piavy Jesosy ny anao anaty ka ny fanontaniana mipetraka dia hoe tsika nanatanteraka le afotona fiainana tsy misy masirasira lasa fiainantsika ve le izy zay tian'Andriamanitra resahana aminy. Raha tena tao anatin'ny afotony isika ny tena hoe mitandrina mihinana mofo tsy misy masirasira zany hoe mikatsaka ny fahadiova-posy-pahamarinana dia lasa fiainantsika le izy. Zay tian'Andriamanitra atao aminy fa tsy nanisa hoe amin'ny voaloha zay faharoa ateka efa vita efa vita hatreo vita ny andro firaviravona namarana azy tamin'ny sabata tsy zay le izy fa hoe lasa fiainana amin'ny fahafenon'le izy raha tao anatin'ny fahafenon'le andro afotontsika nanatanteraka tsakasy anao fihinana mofo masirasira fikatsara ny fahadiova-posy fahamarinana lasa fiainana le izy lasa fiainana le izy ary rehefa lasa fiainana le izy zay ny tanjon'Andriamanitra tsy misy fety io tsy misy fety azay ny valiny teny rahalany teny hatramin'ny vinay fanamboarany isaky zay mesika dia fanamboarany zay mesika dia fanamboarany isaky zay mesika dia fanamboarany isaky indray mpinomaso dia manao an'io Andriamanitra zay matsara le izy le olona ao amin'ny Jesosy dia ireo toko fahatelo dia andininy Hebreo toko fahatelo andininy enina zao ny tenin'Andriamanitra ary ty zavatra tena mba mahafinaritra amin'izao fiangonana zao le fotom-pampianarana nomen'Andriamanitra azy dia ny filazantsara tsy dia hitovizana amin'ny hafa. Hebreo toko fahatelo andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka izao fa Kristy kosa dia zanaka maninona manapaka ny tranon'Andriamanitra iza le tranony ary isika ny tranony raha azontsika mavatra amin'ny farany fahasaina sy ny firaviravona momba ny fanantenana. Alleluia.
Nandika azy lasity dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra. Azay hoe isovona ao amin'ny trano dia masirasira. Isovona ao amin'ny trano dia masirasira. Jesosy no manapaka an'io. Jesosy mamoaka an'io ao anatin'ilay olona mbola misy masirasira ohatr'izao ataonao. Mbola misy masirasira ohatr'izay dia hoe mampahafantatra ny toe-tenantsika izy. Mba tsy hahatonga antsika hamitantena. Mba tsy hahatonga antsika hamitantena. Misy raha vavin-dreny vatsika etraka atao aminay tao efa hoeritoa narary fa fotoanana ny voalohany dia misy kansera atao amin'olony tao dia efa niatsara izy tamin'ny voalohany raha misy tao aminay satria indro miverina tao aminay zany. Fa niatsara izy dia ilay vady manontany foana roviana ihany mody roviana ihany mody dia sady mirorosaina izy zany efa tokony mody zay zany saro dia ilay zavatra mivoaka ao amin'olona zany efa zavatra maloto sisy satria mivoto be izy efa niena dia tsy raha maloto mandeha dia hoe tsy manena io fa normal be fa mivoaka daholo le loto fa manomboka madio ny ao anatiny izy io. Dia tsy laitra le afatry ny vady dia nanontany amin'izay izy dia ahoana zany paster rehefa ody dia nomena torohevitra izy rehefa ody ianao dia izao mijoroa ianao aza miova ianao aza miova ny fononao dia mba hatanteraka an'izay dia nomena toroteny izy vidy karta kely zay ao fenona toroteny fenona fotom-pampianarana dia mijoroa ianao aza mio satria zany manontany fona zany pastera rehefa tonga any an-tanàna lamoro zany no andrahonay mijoroa fotsiny ianao aza miasa saina amin'izany tokony olona ny fononao izy Andriamanitra ny saina tsy miovaova dia aovan'Andriamanitra mitatana dia mba nahajoa izy ny voalohany aho fa mety nahajoa kely izy fa noho ny avy eo dia mivoravora satria tsy nanaraka ny torohevitra ny tenazy. E jereny le vadiny le izy zao ve ny sitra satria mbola nandeha le raha maloto zay zao ve ny sitra tsy mikarakara tena tsy mikarakara vata ndao entinany lalaka manatonao ta dia diovina dia misy ny fivierana anaty azy fo maika lasa voraka izy nentina tatsy nentina taroa nentina tao biorika tsaiko zany eo biorika eo zany misy zavatra ranon-zavatra zany sotroa ohatrany hoe mifalalako azy dia hoe dadarabe moderna le satria nanofa misy eo le tava misy le zavatra sotroa dia misy le lahateo avoranjanana be zany rehefa nahita an'izay fahitany ndraiky dia nanapa-kevitra nanajanona hoe iverina ho an'i Jesosy. Dia eto zany mitoko le sary verina ho an'i Jesosy tsy samy verina tao aminay izy satria fatapata ny zavatra efa hitranga dia tamin'ireo fotoana ireny dia nanaza le rahalahy Jean-Claude satria hoe sitra ny rahalahy Alexandra misy maty efa nalana mihitsy niatiny misany izy efa natao le dikora tamin'voakala fa velona nitsangana dia natao zay nazahoana ny numéro ny rahalahy Jean-Claude dia rahalahy Jean-Claude terotero ny trano dia mitoy tena tsy afaky miandray anao fa telo be ny trano ao dia niantso aho rahalahy Jean-Claude gaga le raha vavy ndray mivadinao izy niantso anahy nefa ozy izy tsy afaky miampiatrana fa tena dia teneny izy asiako verana ty izy
dia miverina tao aminay. Miverina tao aminay. Dia rehefa miverina tao aminay, atao vava, atao ny fametrahana, atao zavatra rehetrarehetra. Isany amin'io iay nara-dalàna ohatrany tsisy mihitsy. Dia teneny izy atao amin'ny anaran'i Jesosy fanadiovana ny ianao. Dia misy fotoana izy zany rehefa niena. Tsy nahafantarana hoe niena nisy akanjo hoe tsy atonona azy. Dia taty aoriana anontaniana izy, bebe no fiantsoana azy satria Noely ny anarany. Bebe no, ahoana ianao zao? Tsisy fiovany e! Dia niresahana foana. Resahana izy dia nampaherena. Dia gaga ilay vadiko satria ilay akanjo tsy atonona azy dia fatsinay nampidirina dia atonona izy. Or bebe no, ianao milatsaka tsisy fiovany. Iny akanjo iny tsy atonanao hatramin'izay. Fa maninona izao no atonona anao? Satria za koa raha tia gaga hozy izy eto aho vao tonga say. Fa izy zany dia variana fa dia ataoko hoe miadana ny nofony. Rehefa miadana ny nofony, tenene miala tsikelikely, voakiky le fony. Zay nafo azy. Dia rehefa voakiky le fony, resahana foana izy, mitenenina foana. Satria anaovana vavaka fifadikana. Dia nitenenina izy tamin'izay fotoana. Zao bebe no tsy Andriamanitra ny tsy manasitrana anao, fa avy aminao no mahatonga an'io tsy sy ny fivoarana fahasalamanao. Miantona satria ianao tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Tsy nanaiky ianao. Mila manapa-kevitra ianao, mila maneho ny fahavononanao ianao. Dia tenenina mihitsy izy. Ataovy rehetra zavatra saina foana. Maraina ianao mamaky baiboly. Ny atoandro ianao mihaino fampianarana. Ny hariva ianao mihaino fampahirena. Dia izy telo koa ianao manasa an'io ferinao io. Ataovy amin'ny anaran'i Jesosy ny anarany. Ny andro voalohany izy dia manao tsara izy. Fa manompa ny andro faharoa, ny andro fahatelo dia miena izy dia tsisy mihinana tsoa. Dia nampiko hoe dia mba manaovy ianao vavaka fifadikana isan-kerinao. Manao fifadikana fa ny hariva ihany izy tsy mihinana. Dia farany izy mitenenina. Zao bebe no tsy mijanony elety sony ianao fa manapa-hevitra. Mila mivonona ianao. Fa mijery ny olona. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe koa satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rao. Fa raha ohatry izao foana ny fiainana dia izy ny hoe Andriamanitra iza minon'ireo olona ivavahan'ireo herintaona mbola tsy sitrana ihany. Nefa ianao no tsy mety manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ray volana no omena anao. Tonga tany mitandrina filoha nanositra didilo azy. Taoriana kely izay nahoana ianao zay? Tena lasa saina izy mitandrina tamin'izay fotoana. Fahaolo. Dia nomena fetim-taona izy. Tonga tao mivadina. Zao momba ny vadinao io. Tsisy efa tsy natao taona. Hatrany fanosorana dia. Fa izao avy aminy mahatonga ny aretiny sitrana. Satria tsy manaraka ny teny n'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra tsy manasitrana azy. Fa ny finoana tsy misakana azy tsy manasitrana azy. Dia eto ilay zavatra tena tiako resahana.
ao anatin'izany rehetrarehetra zany rehevatiko zany miasa mitsoavolony raha vondraka ny voalina amporony voalina dia tsy mazaka fofony tsy mazaka dia sokafana midanadana ny trano vidianana an'ireny le re zany analana an'le fa mialatsiny ndreka mioka mihitsy mahimba ny dia tenenina foana dia venao fa vonona ve ianao ny andeha fa vonona ianao ny andeha la miorona tsara lazao nanaraka an'ilay tenenina taminao ve ianao eny izy tonaka fotsiny eo izy tonga ny fotoana etsona ny vadiny moko manana haka ny vadinao dia arakaraka mahatongotra an'ilay fotoana zany mimetsika ny adalan'ilay raha matoto iny le adalan'ilay raha matoto satria izy efa tsy nanaraka misy an'ilay lenony efa mba misy fivoarana fa nivoaka eny amin'ny tombony indray zavatra ohatran'ny zavatra may ireny dia misy ampola dia raha zay efa mavesatra indray ny valany dia atsara dia tatana dia sorena le va amin'izay zavatra dia zao zay masy an'le va mbola ao anatin'ny fihinanana mofo tsy misy masirasiritsika fantatro hoe anapateny efa tsy rariny an'ely izy enao fa mitady hoe fa ao anatin'le fotoana fihinanana mofo tsy misy masirasira dia zaka ny efintely ihany le izy ny efintely ny efintely ary le zavatra nitsanga koa ny grave ona ny grave tsy mahavita mitsangana tsoa le raha mato fa dia tsanga dia tezitra le tsanga io zafa ny teny zavatra atao amin'io dia veninoa dia zao ataovy amin'ny anaran'i jesosy fa hoe mitamitarikaa rehefa nanomboka nanjaka ny fanahy ratsy le raha mato fantatry le vata amin'ny anaran'i jesosy mitsanga ny bebeny satria ny antetra an'le hoe bataina dia tatana bataina dia tatana apetraka eo mialatsiny eo ambonibo amin'ny alina mirava le vato ambony folo alina poritra amin'ny ray maraina io vao nahazo toroka le vato zay ndray mitatana zany atraiza ny degré le fihinanana ny tsy misy masirasira voaka misy le raha matoa voaka alory bebe no vao eo veanona toro bebe no defa kaporitra azy farany nalefany atao fandrina tao le zavatra raha koa fa tetra na zany ny degré fihinanana ny mofo tsy misy masirasira ka ny zavatra nahagaga dia ka amin'ny fotoana mialany taoka tsy afaka niakatra le vato aloha izy misy olona irako any izy dia aloha izy tonga dia andeha tonga teo le fianakavia dia izy ko moa raha vao mahita olona dia mialatsina no fomba fitenenana hoe misienina mirediredy midelira sisisa tonga teo le fianakavia tonga dia mivavaka tonga dia maneho mihitsy zany tena ho faty ty raha matoty zay avany rehetrarehetra tonga teo izay daholo mitao zay tsy hoe ela itsony ty raha tsy hoe ela itsony tsisy adon'io dia tonga daholo ny fianakavia sy ny fiara itsonga azy
Dia zaho moa nametra tanana taminy farany teo. Nametra tanana taminy. Dia hira izy zay. Pasteur Ramboasorno, Pasteur Yaja, Jean-Claude, Pasteur Passion. Dia zavatra nanontany dia ity hoe voavonjy ihany ve pasteur sitrana ihany ve? Dia zaho hoe ny fononao ihany. Raha ny olona ny fononao sitrana. Fononao sakana ny tsy fahatanterany ny fahasalamana. Izay ihany. Atay zareo izy dia nitsy zareo. Lasy be. Any Bevato izy no petraka mivady aman-jana entina ny Bevato izy. Teo tao amin'ny roa mahery teo izy miainga. Dia lasy izy. Dia tokony tany amin'ny valo tany zany miantso ny vadiny. Efa mba tonga fosy zay dia miantso an'ilay vady. Allô, nanao ahoana? Tsy efa tonga ve ho azy zay? Ie, tonga ozy izy. Fa teto Tsiro Mandify teo ozy izy mitsena azy aho. Vao nareniko izy ozy izy dia tapotra ny ainy. Satria nahoana? Ny finoan'ny olona rehetra mitonga azy dia izay daholo. Tianana kosa izy satria tsy mahavita baomma mamoaka aleoany firintsy. Tsy afaka mandeha rehetra. Teny fidianana kosa izy. Dia alô atao rehefa aza atao rehefa zany tsony. Satria izay le fisaina, izay le finoana. Tsy ho elany tsony. Dia normal be. Soina fa mbola velona izy hita ny vady. Vao nanarina azy aho dia tapotra ny ainy. Izy daholo ny nahita fianakaviana tao izao. Tena naharakina tena nahavitina izay olona rehetrarehetra tena. Izay no tsy mieritreritra an'izany. Dia hoe Jesosy any, Jesosy any. Miasitrana azy foana. Izay no masaka atao azy. Fa ilay olona izay mijery azy tsy izany izy ary tsy fatizaty, tsy mbola nieritreritranao mbola nanantena hoe tonga soana tsara ny vady aman-jany. Za miantso an'ilay vadiny io zany dia anome instruction azy hoe zao iny olona izy. Mila mihaino toroteny, mila mamaky baiboly, mila manadio. Manona ny anaran'i Jesosy manadio an'io. Feriny sy ny anona rehetra. Tsy izay ny zavatra ny tao Tsiro Mandify tsy tonga tany Bevato. Ka verina azy tamin'ilay fanamboarana. Alohan'ny hamaranana anazy, Petero, voalohany toko fahaefatra. Lasa fiainantsika ve le mihinana ny mofo tsy misy masirasira fa tsy mijava eo amin'ilay afotoanandro. Mila lasa fiainana io. Mahatanteraka antsika araka ny teny Jesosy nareo tanteraka tamin'ny fahatanterana iray nareo izay ny an-damy. Aza Matteo toko fahadimy andininy valo ambin'ny folo. Ka zao no teny Petero voalohany toko fahaefatra ny andininy roa ambin'ny folo sy ny telo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toko manao. Ry malala, aza gaga noho ny fizam-poetra mamay izay mahazo anareo fitsapam-poetra ary aza atao zavatra mahagaga manjo anareo izany. Iny olona zay hoe tambavaka ray koa azo atao dia sorana ity kapototo aza maika ny ihany. Faoka naika le fanamboarana aloha. Ny telo ambin'ny folo. Faraka ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy. Dia manino? Dia mifaly. Dia izy ny tsy possible zany. Hoana olona mijalo hoe dia hifaly. Olona hijalo hoe dia mifaly.
Zay le fanamboarana zay. Matombo jany le olona satria tsy miaraka amin'ny Jesosy. Raha tena Jesosy ny ao ny azy dia zay aoka ny sitraponao ny atao fa tsy ny aoka andeha le fanamboarana, aoka andeha le famolavolana. Tahaka ny volafotsy sy ny volamena ao amin'ny mena dora ao ny afo. Izany toetra ny tahaka ny volafotsy sy ny volamena mena ianao. Mandefa anay amin'ny fandrika ianao, mandefa olalisaka ny lohanay ianao, mandeha mamaky afo mamaky rano, manitesa eta mavesatra eo ambalanay ianao. Fa ina ny antony? Hamoaka anao amin'ny fitaliana mahatretsika. Ny olona tsy manaiky amin'ny ny hiala ihany masaka ao atsy. Etsany ity. Misy mpiandraiky sa dia milaza voany. Allo pasteur ho anareo amin'izay le fanamboarana mampinenay izay. Tsy te tanteraka tako. Tahaka an' Jesosy araka izay ny tansona ty. Fokonareo tanteraka tako fa mampiarana rainareo zany atao. Izy hoe tsy possible zany. Angainao manao an'iny teny eny hoe tsy possible. Raha hiezaka amiherinao anao dia marina fa tsy possible zany. Fa Andriamanitra ny asa ao anatinareo na fikasana ny fanaovana hatanteraka ny sika. Izy manao an'io ary izy manampaka an'io. Zay matsara hoe ao amin'ny Jesosy. Raha ao amin'ny Jesosy ianao dia mifaly. Mifaly ianao satria mifaly. Mba iravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninandro mivoaka amin'ny fitaliana matetika. Sarotra be. Maranantsika azy ao amin'ny Hebreo fa tsy dia misy fanambarana toy izao. Ka le olona tsy mieritreritra le tanjona tiana tongava fa miaina ao manakitra le fizantoetra mahamay tsy mandeha mifazy any amin'ny Jesosy. Dia marina loatra raha hoe ray hoe sory amiko ty kapoky ity. Hebreo 12:1 ny andininy 1:1 dia azavainy eo mihitsy le fahafizantoetra famaizana mahamay. Hebreo 12:1 ny andininy 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony manao hoe fa ny fahamaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana fa mampahory. Fa rehefa afaka izany dia manino? Dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadidanana ho an'izay nanaovana azy izy. Alleluia! Alleluia! Ka ny olona tsy eritreretra misy zany hoe hivoaka amin'ny fitaliana mahatretsika. Hivoaka amin'ny fitaliana mahatretsika. Ny olona te hivoaka amin'ny fitaliana mahatretsika fa tsy mandalo an'ilay fahamaizana. Zay enina. Zay mahatonga an'ilay hoe maneke hamboarina Andriamanitra. Fa raha tsy hamboarina tsy hivoaka amin'ny fitaliana mahatretsika. Fitaliana mahatretsika io tsy miara-panahy ihany fa natrano miara-nofo. Hatrano miara-nofo. Mivady daholo ny zavatra misakatsakana rehetrarehetra. Azay ny tanjon'Andriamanitra. Mizotra makany amin'ny firavoravoan'ny Pentekosty ty sika zao. Raha tena lasa fiainana le fihinanana mofo tsy misy masirasira zany hoe tena nahatanteraka azy tamin'ny fotoana dia lasa fiainana mitohy le izy. Dia tena iravoravo izy ny andany amin'ny firavoravoan'ny Pentekosty. Ary tsy mitsarotra eo amin'ny Pentekosty fotsiny fa tsy any taverina satria hitondra vokatry ny fanahy masina Andriamanitra. Satria izay madio am-po mahita an'Andriamanitra. Dia hitondra vokatry ny fanahy ao anatin'ilay olo ny fanahy masina eo. Izy olo eo anatin'Andriamanitra indray amin'ny andro 20 ny volana fahafito dia mifetiny taverina kely. Tena firavoravoana. Izany ny tanjon'Andriamanitra an'azy. Fa izy miteny farany hoe tsy mandeha araky ny nofo ity zavatra ambaran'Andriamanitra ity. Tonga fantaniana tsara voalohany hoe tena ravoravo ve tsika teo anatren'Andriamanitra. Miatrika an'Andriamanitra hoe tia Andriamanitra. Vonona hinana mihitsy. Tsisy fijanona io fa fotoana lasa fiaina hatrany ny Pentekosty. Arakaraky ny fihinanana tsy misy masirasira fikatsana fahadiovako sy fahamarina.
ho anasanao na hitomboana ny fanan'Andriamanitra miasa ao anatinao ka isehonanareo na tsen'Andriamanitra na tia Andriamanitra dia mitahinao mihinana ny fasirasy dia mifenonao ny fanananao dia vonona indray hiasa satria hitondra vokatra fiaina mbaramana izany fananana pakany amin'ny fahavarotany tapenana izay le olona vonona hitsehina Jesosy eny amin'ny raomaty fa soavan'Andriamanitra hitosaka lehibe amintsika ary izy vonona natantely raha manaiky isika raha makatò izany tena amin'ny saintsainana manana izany fikasan'Andriamanitra izany mba hatongatsika masina tsisy tsina tsisy fitetrona fiangonana malaza tsisy petipety vonona hitsehina Kristy eny amin'ny raomaty n'Andriamanitra mivonatra ny fiadanana antsika Kristy anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen.